Eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany indray kosa ary isy ny hetsika varotra fampirantiana sary izay karakarain'ny Ortana etsy amin'ny kianja malalaka Antaninarenina. Paka sary matianina miisa 4 moa no ampiranty ny sariny ao anatin'izay hetsika izay tanjona trano moa ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahan-tany eto an-toerana. Ao anatin'ny hetsika fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany eto amin'ny faritra Analamanga dia mikarakara varotra fampirantiana sary ny birao-paritra misahana ny fizahan-tany eto Analamanga na ny Ortana etsy amin'ny kianjan'ny malalaka Antaninarenina. Omena vahana mandritra ity varotra fampirantiana sary ity ny akatoreo arenina voajanahary misy eto amin'ny faritra Analamanga. Paka sary matianina miisa 4 no natsoina ampiratin'ny zava-bitany ary isan'izany i Ramiandrasoa Miaro, paka sary naturaliste ary manana fahaizana manokana mikasika ny fakana sary amin'ny fomba macro. Dia nasioko amin'ny paka sary photographe naturaliste somary spécialisé macro zany. Ka ireo sary hitantsika nasioko ireo zany dia sarina natiora hita eto Analamanga zany, tsisy nalana tany amin'ny faritany zany na tanaty ala zany ty ampiseho zany hoe eto Antananarivo zany sy manodidina dia fahavitana sary toy ireny zany. Ny nikena ndray kosa ny ava dia tiany ampiseho manokana zany toerana ray izay any Anjanjavy. Avy eo Majangano mandeha sambo dia tafakatra kely ambonimbony kely eo na mandeha fiaramanidina privé reny zany dia mampiseho ny faune et flore tany Anjanjavy zany ny asehony eo zany. Ilaina fikojakojana an'ilay natiora zany fa engany eka ho tonga any zany zay dia samy mba mahita ny anjara birikany tsirairay avy hoe tokony mba kojakojana io zavatra io fa misy zava-mananaina ao, misy zava-maniry ilaitsika eo. Ao anatin'ny hetsika alavolo sy tsidika trany dia maro ireo hetsika karakarain'ny Ortana ho fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy sy ny sehatry ny fizahan-tany hatrany. Isan'izany ny fifaninanana jeu de société, ny sehatry ny literatiora amin'ny alalan'ny salon des écrivains, ny fampisehoana hira gasy ary ny valandresaka rahina ady hevitra. Hatramin'ny 5 septambra izao izany hetsika voalaza rehetra izany.